Anio alahady fa 13 volana septambra taona 2020 alahady faharoa amin'ity volana ity alahady fa 14 manaraka ny trinité alahady ny sampanasa asa fitorina ny filazantsara dia ho aminareo rehetra nery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy andeha isika hitsangana izao hidera sy anome voninahitra ny tompontsika. Sokavantsika ny salamo fahasivy amby valopolo. Salamo fahasivy amby valopolo ka ny andiny fadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo izany. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly. Jehova amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany. Ny anaranao no ifaliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fakasitrahanao no isandratan'ny tandrokay. Fa ny Jehova ny ampinganay, ary andray masin'i Israely ny mpanjakanay. Amen. Ny hira 5:10, ny 1 sy ny 7 no hoiraintsika. Hira 5:10, ny 1 sy ny 7 vita ny vavaka vao mipetraka isika rehetra. Eran'ny fo sy ny fananay Andriamanitro ny fiderananao, fa Andriamanitra lehibe ianao ka mendrika noderaina indrindra. Ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona, ary ny falebiazanao no lazainay. Eny anonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izahay, ary iobiko ny fahamarinanao. Eny isaoranay ianao Andriamanitro, ny amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay, na ny heverinay ho tsara izany, na ny heverinay ho ratsy. Fa raha mitady analavitra anao izahay, dia nosy ny toninao tamin'ny mahazaka ny fitiavana, tsy nanisany elokay ianao na ny fahotanay, noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay fa mifona ao anay isan'andro eo an-tanànankavanan'Andriamanitra iray. Ko ampianaro ary izahay, mba hayanompo anao amin'ny tahotra sy ny ovitra hatanteraka ny famonjenanay. Dia ny fanainao masina irery ihany ane, no hitarika anay, ahaizanay mivavaka ao aminao. Dia misaotra Tompo. Amen. Petraka isika ry havana. Ny hira 7:valonjato ny 1 no irain'ny sekoly alahady rehetra, ao anatin'izany ny ankizy madinika sy ny tanora eo am-pitsanganana. 7:valonjato ny 1 mialohan'ny itsanganan'ny tompon'anjara anao ny fampianarana.
dia mbola eraka hivavaka isika. Jesosy mbola mangataka indray ny fitariany fanamasinao izahay aizanay mandray sy matakatra ny tena sitraponao koa mitenena tompo fa vonikeno izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mazao toerana ary. Ny soratra masina izay akantsika fampianarana indray amin'ity androandroany ity dia arak'izay hitantsika eo amin'ny boky Isaia-paminany toko 8:12. Isaia-paminany toko 8:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Amen. Andeha anaraka tantara iray ary isika. Ny lelau ankiafy ny faly sy anta zandriny. Anjarany anta ary mitady. Hitako nefitra hoy faly hiafinao ambany anatin'ny plakara vaovao ilay ary amin'ny farany lalatsara. Niditra ary zara fatonina azy ilay plakara amin'ilay efitra ambonimbony. Ato izao tsy hitany anta mihitsy, vito hoy izy. Inzay nisy rivotra nitsoka mafy, klak, nihidiny varavarana, izay tsy azo sokafana ao anatiny. Tery tao izy. Ny antso faly tsy nisy naheno, ianta tsy nitsahany tady fa tsy nahita. Ineny ny antsena ary dada nanao zaridaina. Ny anafana tao zara raha nisy rivotra niditra, ny tomany faly. Nivavaka tamin'ny fony rehetra izy, Jesosy, mangataka ao mba mandefasa olona monjy ahy. Ny antso izy tsy nisy namaly. Nivavaka ihany izy tsy nanaritoky. Nizay anta ny antsoantso mafy, faly aiza ianao? Efa hoe afa-po ah. Tsy mbola natsiaro sambatra toy izany faly. Toy ny naheno anjely tonga navitra azy izy. Aty zao hoy faly ny kikika. Aiza zany hoy anta fa tsy hitako. Ny ananantona ny farany lalatsara. Ato amin'ilay plakara vaovao zaho anta. Voaingana rehefa sepitra aho. Tena tsy takatro fa ambony loatra hoy anta. Takariko io hoy faly. Misezaka eo akaiky eo fa kisao ah. Kay. Mavesatra be faly ah, hoy anta. Akisao moa anta, mafy be monjy eo, maty aho raha tsy mivoaka zao dia zao. Natahotra anta naheno feonjokony ka nanezaka mafy, klik, nivony varavaran'ny plakara. Tsy nisy hafaliana toy izany any izy mihinatany fa noroka sy ny famihina. Inona ary no afatra andeha ho takaritsika ho alaitsika ao anatin'izay. Fa toy izany mahazo atsika amin'izao fisian'ny valana retina mianaka izao. Misy fanahina ve? Olana, atsarotra, hita mavesatra, aretina mangeja ny fiainanao ve? Antsoy Jesosy, mimpanjina azy. Aza mitoditodika na merikerika fa izy anafaka sy anome vahaolana ho anao. Mivavaha, mifona, mpanjino ny azo fijalian'i Jesosy izay nitondra ny fahotanao, ny olanao sy ny aretinao rehetra. Satria hoy ny soratra masina hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Isaia toko 8:12. Efa vitan'i Jesosy tamina loran'ny ainy sy ny ranony ny famonjena ka mandray anao, mamonjy anao, manao vao ny fiainanao izy, ka izay mandray azy dia hahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Koa minoany Jesosy, minoa ny fahefany, minoa ny vahaolany, ny fiarovany, ny fanasitranany, minoa ny valombavaka avy aminy fa izy tsy hahafoy na hasaraka anao. Andeha hoe raha tsika rehetra mamerina ilay soratra masina teo. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Isaia toko 8:12. Ry ray aman-dreny havana, raha maso hatrany ny kilalao izay ataon'ny zanatsika fa mety hampidi-doza zany.
mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamany sika zao koa ajao an-trano ny elanelana ray metatra sy ny fitondranany aritava ary ny fanasana ny tanana matetika amin'ny rano sy savony ary masotoa mamaky ny baiboly hatrany dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra. Ny hira fa 480 ny andiny voalohany sy ny faharoa io raintsika mialohan'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina. Iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra anao izahay fa tonga indray ny fotoana ankehitriny izay omenao anay, andrenesanay ny teninao. Koa mangataka aminao izahay, feno mifananao masina ny tsirairay avy izay manana anjara, dia ny hamaky ny teninao mba tsisy litera latsaka na dia iray aza. Eo ny mpanomponao izay tondra ny afatrao, dia aoka ho tendrenao ny molony, ka izay tena sitraponao marina no voambara aminay izay andre izany. Ary ny vahoakanao marobe izay andreanao koa, dia aoka ny fananao masina hiasa mahery ao anatin'ny tsirairay avy, ka amoa avy zato eny, arivo tsy manapataperana ao amin'ny fonony tsirairay avy ny teninao. Dia mitenena tompo fa miaino izay mpanomponao, fa amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay vavakay. Amen. Iaraka amaky ny soratra masina isika, araka izay hita ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Genesisy. Genesisy 2:12, andininy 12 hatramin'ny 1:20. Genesisy 2:12, andininy 12 hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao no ataovy dia ho velona ianareo, fa izao matahotra an'Andriamanitra. Raha olo marina ary ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no afatotra ao amin'ny trano maizina ny toeranareo, ary mandehana ianareo hitondra vary no mosary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralady ento makaty amiko dia ho hita fa marina ny teninareo, ary tsy ho vonoina ianareo. Ary nataony izany. Dia niresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika. Koa izany no hahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Amen. Ho tohizantsika ny fivakin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matio 1:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Matio 1:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny soramandry eo amboniny, ny nanontanian'ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona an'i Jesosy, ny amin'ny fahefany
ary ny fanoarana navaliny Jesosy azy. Ary rehefa tafiditra teo ankianjany tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanantona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: fahefana manahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: izao kosa anontany anareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo izany, izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika koa nahoana no tsy nino azy ianareo. Ary raha olazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: izao kosa tsy ilaza aminareo izany fahefana izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nakeo aminy ny lahy matoa izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa any an-tanimbôloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha aho. Nefa no ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no manao ny sitrapony ray? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany azy, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Faranantsika ny famakiana ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Filipianina. Filipianina toko 2 ny 1:12 ka hatramin'ny 7:20. Filipianina toko 2 ny 1:12 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo aho. Miasà mitahotra sy niovotra ahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba tsy ho manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia hidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitra sy fisoronana ny finoanareo aza aho, dia ho faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoko izany no ampifaly anareo koa, ary miara mifaly amiko. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Oka hitsangantsika ry havana, anao ny hira 7:3 ny 1:2, 7:3 ny 1:2, melohany andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny tompo.
Riavana malalo amin'ny tompo dia mbola ho ampitomboana ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miasà amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zany hatrany no lohahevitsika amin'ity volana ity. Miaraba manokana ny komity sy ny birao ny AFF izay manana ny anjara fotoana amin'izao fotoana izao ary asika fiangonana manontolo satria isika mihitsy no AFF. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 2:20. Genesis toko 2:20 ka ny 9:20 ihany tapany faharoa akatsika afatra avy amin'ny tompo manao hoe izao no ataovy dia ho velona ianareo fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Izao no ataovy dia ho velona ianareo fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Teny Josefa izany riavana malala rehefa niona tamin'ny rahalany izy. Josefa ilay nanana tahotra an'Andriamanitra. Josefa ilay namidy ny rahalany rehefa velom-pialonana azy ireo rahalany ireo. Josefa rehefa tonga tany amin'ny tany Egipta dia niara-ny fizaham-toetra mamay sedra maro kanefa nijoro hatrany izy ho mahatoky. Nijoro hatrany izy tamin'izany tahotra an'Andriamanitra izany ka tsy nivadika, tsy nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantaran'izany Josefa izany fa tonga gouvernoura tany amin'ny tany Egipta izy. Teo tanànakavanan'ny Farao izy. Ary Josefa dia tena manan-tsaina, mahay mitantana ka nanana tahiry maro izy ampy ny atrehan'ny mosary. Raha ny tany rehetra tsy nanana haniko hohanina tamin'izany fotoana, i Josefa kosa nanana tahiry. Ary ireo manodidina rehetra dia nila vonjy tany Egipta tamin'ny Josefa ny amin'izany hoe vary hanina izay hohanina izany. I Josefa niona tamin'ny rahalany satria isany tonga tany Egipta koa ireo rahalany ireo nitady vonjy, nitady sakafo, fanoana ny tonga ny mosary. Riavana malala hoy isika hoe i Josefa ilay matahotra an'Andriamanitra, fiasana teo am-pelantanan'Andriamanitra amonjy ny firenena ny manodidina. Ary isika taratr'isika fiangonana koa zany, isika fiangonana no andrasan'Andriamanitra ho tanany mitsotra hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Isika no tian'Andriamanitra anana ny fanahy fahatahorana ary asa amin'izany fahatahorana an'Andriamanitra izany. Hitantsika voalohany eto ary riavana ny hoe ny fiangonana antsoin'Andriamanitra dia iraha nitondra ny teniny ka hitarika azy ireo amin'ny fandinihan-tena. Mitarika azy ireo amin'ny fandinihan-tena. Hoy ilay fivakin'ny teny eto hoe izao no ataovy. Josefa zany no miteny eto izay taratry ny fiangonana. Izao no ataovy, inona ilay atao? Dia hitantsika tsara ny hoe raha olo-marina tokoa ary ianareo dia aoka ny anankiray aminareo amin'ny rahalahavy afatotra ao amin'ny tranomaizina izay nitoeranareo. Dia mandehany ianareo hitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralahy kosa dia ento mankaty amiko. Dia hita fa marina ny teninareo ary tsy hovonoana ianareo dia nataony izany. Ireo rahalany Josefa ireo tsy nahafantatra azy fa Josefa raha vao nahita ireto rahalany dia nahafantatra azy. Rehefa niaona izy ireo dia hoy Josefa eny aloha hoe mpisafitany nareo dia nanda ireo rahalany olo marina izahay fa tsy mpisafitany izany. Mbola naveriny Josefa ihany hoe
nareo tonga hijery ny fangadiadiny tany fa tena mpisafo tany mihitsy ianareo dia naverina izy ireo ihany hoe tsy izany ny fangadiadiny tany zany zay fa tena olo-marina zahay olo-marina. Fa rehefa nitenenin'i Josefy izy ireo dia nahatsiaro fa tapidalaka le tonga teo amin'ny tsy azo anoharana izy noho zany baiko zany. Teo izy vao nahatsapa ny adisony ary dia niresaka izy ireo amin'ny 120 nahitantsika an'izany hoe tena efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahintsika satria nahita ny fahorian'ny fanany isika raha nitaraina tamintsika izy nefa tsy mba niaino isika koa izany nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Teo zany noho izay zavatra nampanaoviny Josefy azy teo vao tonga saina izy nanao tena meloko tsika tratra n'izao fahoriana izao tsy mora ny zavatra saina ataotsika ndray amintsika aza dia mbola hafatotra tsy hafa-mihetsika isika atao mivezivezy ary mbola haka koa ilay faralahy izay tena tsy fony dada nefa dia tsy maintsy alainy zany. Nisy fangiry firiana nisy fahoriana mafy tao amin'reto rahalahin'i Josefy reto. Teo izy vao nahatsiaro hoe tena meloka tokoa isika. Zao angamba ny valiny izay nataontsika. Izy iray nilaza olo-marina zahay. Nefa rehefa nitenenin'i Josefy izy dia nahatsiaro hoe meloko tsika fa tsy olo-marina. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana izao tokoa dia betsaka ny olona izay mieritreritra hoe olona marina izy eo anatrehan'ny fiarahamonina. Marina izy satria tsingony olombolo mamioditra, marina izy satria manampy olona ary mazoto amin'izany. Fa misy amin'ireny olon'ireny etiana anakonana ny zavatra ratsy ataony ny fitondran-tenany ratsy. Misy olona mety tsy mandainga fa mangalatra, ary misy koa olona tsy hitan'ny olona mihitsy, tsy hitan'ny fiarahamonina izy fa Andriamanitra mahita azy. Dia rehefa tsy hitan'ny olona moa dia lazaina fa izay marina fa ry anina no mety ho diso. Za kosa aloha tsy mba ohatra ny anina izay mety efa nangalatra vola be na maki banky, fa za moramora ihany ny halatra ataoko aty ambony latabatra dia mirehare tokoa tahaka ny reto rahalahin'i Josefy reto. Olo-marina zahay, olo-marina. Fa ny tenin'Andriamanitra ange dia milaza tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy marina na dia iray akory aza. Hitantsika izany ny Romana 7:10, tsy misy manana fahatahorana an'Andriamanitra. Ary ny epistiliny Jaonara dia nanambara mihitsy hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Jaona 1:1 no ahitantsika an'izany. Tsisy marina tsika na dia iray aza. Ary miezaka tsika hanafina izany fahotantsika izany mba tsy hitan'ny olona. Na koa miezaka tsika hanao ny tsara. Fa na manao ny tsara ary sika, hoy ny soratra masina hoe na dia anankiray ihany azy amin'ny didy 10 tsy voatandritsika dia meloka amin'izy rehetra isika, meloka amin'izy rehetra. Ka tsy afaka irere zany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika fiangonana no asain'Andriamanitra mitondra ny teniny, manambara zany fahamarinana zany eo amin'ny olona rehetra, ahatonga ny olona andiny teny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa io tenin'Andriamanitra io rehefa ambara dia tahaka ny fitaratra, mitaratra ny fiainan'ny olona hatrany anatin'ny fony any.
ka tsapany ny fahalemeny aizany manetry tena eo amin'ny tompo. Fa indraindray koa nefa isika fiangonana zay fa nandray ny antson'ny tompo dia hitantsika ny vaikina teo zany ilay matitoko 120 tahaka n'ilay faralahy nandray ny antson'ny tompo isika dia namalitsika hoe anatanteraka zahay kanjo tsy nanao tsy nankato izany teny izany. Isika koa nge ilay nanota teo anatrehan'Andriamanitra ary andro ny fandinihan-teny zao tsy hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra andinihan'ny olona tena ka ho tonga ny fibebahana fotsiny isika, tsy hoe fotsiny moa zany fa zava-dehibe, fa isika mihitsy aloha AFF isika fiangonana no mandinika koa ny tenantsika hoe tena manatanteraka ny antson'Andriamanitra ve isika sa variana mivezivezy variana ny amin'ny adi-piainana malaina sy kamo ary zarantsika aza mbola hoe misy ny ame anara-pahasalamana tsy afaka manotritsika fa isika koa tarafin' izany tenin'Andriamanitra zany dia tian'Andriamanitra hitoetra amin'izay ny antsoina antsika. Fa Paoly apôstôly dia niteny an'izany any amin'ilay Filipiana 2:12 manao hoe koa amin'izany ry malala tahaka ny nanekenareo mandrakariva dia miasà mitahotra sy ny ovitra atanteraka ny famonjena anareo. Mila manatona ny tompo isika ry havana ary andro ny fandinihan-teny zao mba hiavaozantsika amin'ny fanoratena ao an'Andriamanitra indrindra ny fitondrantsika ny tenin'Andriamanitra izay faniro sy fanazavana ny lalana. Ry havana malala, ny olona mahay mandiny tena mahatsiaro fa tsy tanteraka no afaka mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mandiny tena mahatsiaro fa tsy tanteraka dia mahafantatra ny tenin'Andriamanitra koa fa io ota tsy bebahana io no mitondra ny amin'ny fahafatesana. Araka ny tenin'ny soratra masina hoe fahafatesana no tambony ota, io no mahavery. Ary zany no mahatonga antsika fiangonana itsika sampanasa asa fitoriana ny filazantsara tsy ho tafandromandry fa hitory izany asan'Andriamanitra zany, izany fahatsaran'Andriamanitra zany satria ny tanterahana atao amin'i Jesosy Kristy ny famonjena antsika izy no mpamonjy ary mila vonjy avokoa ny olona rehetra. Fa ho ihany ty soratra masiny ity manao hoe izao no ataovy dia ho velona ianareo. Ny faharoa zany dia izao hoe isika fiangonana no mitondra ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mahavelona. Isika fiangonana no irahana hitondra ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mahavelona. Izao no ataovy dia ho velona ianareo. Reto rahalahin'i Josefa nitady sakafo tratry ny mosary ary dia ny andrandra famonjena fanampiana tany amin'ny Josefa izy nanantena fa ahazo an'izany sakafo zany izy mba hivelomany amonjena azy eo amin'ny mosary. Ry havana malala amin'izao vanim-potoana izao koa anie dia matoa mitsangana ny fiangonana dia ny fiangonana mihitsy no andraindrain'ny olona ilana vonjy. Marina fa tsy dia famonjena ara-panahy angamba no takian'ny olona fa famonjena ara-nofo. Dia be amin'izao fotoana izao ny miady amin'izany anohanana izany amin'ity mosary ity, miandrandra fanampiana izy. Dia izy miandrandra an'izany satria noana any amin'ny fanjakana mitabataba eo izy mivezivezy. Isaorana aloha isaorantsika ny fanjakana manome. Mety hoe vary raiky tapo, mety hoe vola, fa ireny zavatra omena ireny rehefa lany dia noana indray. Izany hoe tsy mahatonga antsika amin'ilay tena fahavelomana maharitra ireny fa ao amin'ny tompo
ao le fahavelomana mandrakizay. Misy soratra ataon'ny olona rehefa mitady an'ireny tosika ireny izy na reny sosialim-bahoaka ireny hoe nona zahay nona zay mbola tsy nahazo dia mitabataba etsy. Fa amin'izao fotoana izao koa ry havana dia tian'Andriamanitra tsika angetaeta honona ilay hanina mahavelona sy maharitra mandrakizay, ilay fiainana mandrakizay, ilay fahavelomana mandrakizay omen'Andriamanitra atsika. Io ilay sakafony lanitra dia inona izany? Ny tenin'Andriamanitra, ary Jesosy Kristy izany tenin'Andriamanitra tonga nofo izany. I Jesosy Kristy mihitsy ilay nilaza manao hoe izao no mofinaina izay manatona tsy mba honona ary izay mino ahy dia tsy mba angetaeta mandrakizay. Iza no antson'ny Tompo ampiseho an'izany Jesosy Kristy manome ny tena fiainana sy fahavelomana izany? Isika AFF, isika fiangonana dia andaontsika hiantson'ny olona anararaotra ny fotoana havelomantsika mba hitondra n'izany sakafo mahavelona ilay fiainana mandrakizay izany. Mety miteny angamitsika manao hoe tsy izany ange ny tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao tsy izany fa ny sakafony nofo. Fa tadidio ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra, ary tsy ho feno mihitsy ny etaetan'ny olona raha tsy tafahoana amin'i Jesosy Kristy izy, raha tsy mandray an'io Jesosy Kristy tena fiainana io izy. Dia airezo ary ry havana, airezo izany fanambarana ny tenin'Andriamanitra izany fa izao no ataovy dia ho velona ianareo, dia hiteny koa isika asehontsika fa mpanotsitsika mila manetry teny ao anatrehan'ny Tompo mila manatona sy mandray an'i Jesosy Kristy ilay sakafo mahavelona isika ary ny olona rehetra mba tsy hivezivezy intsony ny fiainany fa andray ny fahafenona ao amin'ny Kristy izy. Ary zany tenin'Andriamanitra izay omentsika izany koa nefa dia hamarinitsika amin'ny zavatra hita maso, satria Jesosy mofinaina io tonga nofo dia mahakasika ny manontolon'ny olona dia mijery an'izany koa ny fiangonana, mijery an'izany sika ao anatin'ny komity sy ny birao ny AFF. Dia ny Tompo ny ampahirentsika ry havana fa isika ilay natao hiasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Feno fifaliana ny fonay Andriamanitra fa mbola afaka mandre izany teninao izany. Mibaiko anay mba hiasa amin'ny tahotranao tahaka izay nataon'i Josefa. Tompo, misaotra fa mbola misy fotoana ahafahanay manompo anao, ary fantatray fa miandry anay ianao, manantena anay ianao, te hiara-iasa aminay ianao mba hitondra ny teninao izay mahavelona, hitondranao Jesosy Kristy ilay mofinaina, fahafenona eo amin'ny fiainan'ny olona. Tompo malalo, mifona aminao anefa izahay fa tsy mahatanteraka an'izany. Indraindray variana Tompo eo amin'ny fiainana andavanandro ihany. Tsy mahatsiaro fa ny antom-pisinay ane dia nizara ny fahatsaranao Jesosy Kristy.
hitondra ny olona koa amin'ny fibebahana marina fa izany no hevitra mampisaraka azy aminao ka tsy ahafahany mahita ilay tena fahatsarana ao Andriamanitra. Indreto izay manavao fanoloran-tena ho anao. Dia vontosi ny teninao zahay ka hoery aty anatinay izany, tsy atafandry mandry anay amin'ny fotoana rehetra sy ny toe-javatra rehetra, dia hanararoatra izahay izara sy hanambara fa ianao no mpamonjy ary ianao no masana ny manontolonay. Iny mangataka izay mba ho aty anatinay hatrany ilay teninao, fa ny herin'ny teninao dia manasitrana ihany koa ny marary. Ny teninao dia manatanjaka ny reraka. Ny teninao Tompo mampahiratra ny masony jamba. Ny teninao mampalady ny marenina. Ny teninao mihitsy no fanasy fiainana ary fiarovana mafy ho anay. Ny teninao no mamelona finoana. Ny teninao no manafana izay rehetra mbola mangatsitsika. Dia marino aminay izany herin'ny teninao izany. Ary izany ene no anavao isan'andro ny fisainanay, ny toe-ponay, ny mombanay rehetra, ahatonga anay hitsangana aneo ny famonjenao Jesosy Kristy. Misaotranao izay no ny fisiany izany AFF izany eto anivon'ny fiangonana. Mivavaka izay ho andreo komity, ho andreo birao, ampaherezo izy ireo. Ny tetikasa rehetra izay efa nokinasa dia ampio izay Tompo amin'ny fandaminana mba hatanteraka izany. Na ny manodidina eto amin'ny Fitandrina izany, tafika anatiny, na ny velany, ao ny miara-mandroso, dia ao ihany koa ny any amin'ny sehatra rehetra izay miantsonao ny tsirairay avy ihany. Ianao hitandreny Tompo ary hanampy anay mba efana izany ho voninahitra ao Andriamanitra ka ataona olona maro ndray eo amin'ny fanjakanao Kristy. Mivavaka izahay ho an'ny AFF Foibe ny santsonodam-paritany. Ianao koa mbola ampahery azy ireo ahafana manatanteraka izay asa efa napetraka eo anoloany, ka ny asan'ny fiangonana manontolo mihitsy satria izay no AFF dia ahakasika ny aina sy ny vatana ny rehetra amin'ny maha-olombelona ka tsy handeha ila. Ho hitan'ny olona Tompo fa mamonjy amin'ny lafim-piainana rehetra ianao. Dia misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola mety ianao hiaraka aminay ary asa eto amin'ity firenena ihany koa. Isaorana anao izay rehetra nampandalovinao ho fiaina an'izao firenena izao na dia anatin'ny zava-manahirana aza, fa mino izahay ianao Andriamanitra no hiasa amin'ny alalan'ny fanamasina. Ka nananay rehetra ny fanahy ny fahatahorana anao Andriamanitra, hitokina ianao sy azy ana-manetry tena, fa aminao ihany ny tena famonjena. Ifanambaranao koa fa ny fahatahorana an' Jehovah no azahoana fiainana. Izay manana izany ianao dia tsy mba handro fotsy sady tsy haran-doza, dia mba handrakotra anay tokoa anie izany fanahy ny fahatahorana anao izany. Iny maro ny tiana angatahana Tompo ho an'ny tsirairay avy fa eno ny vavaka mangina sandratray manoloana anao izao. Rainay ozy any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meonay izy anona sahaza ho annay, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anao amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Taosika riavana hitsangana izao ijoro vavolombelon'ny finoana ary ny larana faharoa amin'ny fanekem-pinoana no iombonantsika rehetra. Isika minoan'Andriamanitra iray, raitsytoa,
mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjina, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka ao an-tanànan-kavanany iray. Avy any miheviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanamasina tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana izay anaovana ny rahan'Andriamanitra tsika, dia hiakatra avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hanambary izany. Ao anatin'ny fanarana ny rahan'Andriamanitra isika izao, ry havana, hoy ny ten'Andriamanitra amintsika, ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao nataovy dia velona ianareo fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Izany ten'Andriamanitra no raisina avy amin'ny bokin'ny Genesis 2:20 zany no iara-banantsika mpitiavana, izay manaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'izao Fanompoam-Pivavahana izao, amin'ny Alahady 13 Septambra taona 2022 izay Alahady ny AFF Foibe Fjkm ity. Ny Braony Foibe Fjkm AFF dia manefaka sitrana fiainantsika fiangonana tamin'ny fantanterana nezaka nataontsika ho fanoanana ny asan'ny AFF na eo amin'ny Fitandrina zany eo amin'ny sonadapartany, indrindra fa ny any amin'ny Foibe. Dia mampahery atsika hatrany ihany koa ny AFF Foibe ny amin'ny anatanterantsika ny hiraka nampaonavy Jesosy Kristy atsika dia ny fitorina filazantsara, tsy anaikoresiny zavatra mitranga isika satria manan'Andriamanitra mahery tsy haitoaina izay naniraka atsika hanao ny asany ary matoky ny fitondrany endry. Dia aoka isika hiezaka hifantoka amin'ny hiraka napetraka ny tompo amin'ny fiangonana ka anatanteraka amin'njoto sy amin'ny finoana ny drafitra rehetra efa napetraka momba ny fitorina ny filazantsara. Dia mampahery atsika rehetra ihany koa fiangonana izay mpanaraka izao fanompoam-pivavahana izao mba ahery hivavaka isika ho an'izao tontolo izao, hivavaka tsy mitsahatra ihany koa ny firenena malagasy izay misy atsika, dia hifampivavaka mba ho sitrana isika rehetra, dia mampahery atsika rehetra ao anatin'izany rehetrany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana, ka ny hira fa 5:30 no irayntsika, 5:30 sy 500. Andeha hitsangana isika rehetra nolotra ny rakitra sy andray ny tsodrano. Isaoranay ianao Andriamanitra fa mbola nitahanay tsirairay avy, ary efa nitahanay ianao tamin'ny fitahim-panahy rehetra, ary mbola nanome anay koa ianao
vola ahafahanay miasa ho anao dia atolotra anao izany aloha, satria izay rehetra atolotra anao dia tahianao, izay rehetra atolotra anao dia ampitomboanao araka ny fombanao, atanteraka ny asa izay efa kinendrinao ho fitoriana ny filazantsara. Ataonay amin'ny fifaliana izany Tompo ary mino fankasitrahanao. Ny tenanay mihitsy koa dia ho fanatitra velona sy masina ankasitrahana eo anatrihanao Andriamanitra. Ankehitriny ary dia andeha indray izay hamakivaky herinandro vaovao, tanterao amin'ny malalanao rehetra nijodran-masina atolotra amin'ny finoana. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy no atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay nkasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fa 370 ny andiny voalohany ihany no iraintsika. Rehefa vita izany dia mipetraka isika mivavaka mangina ary faranana amin'ny Trinité masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.